Sehatra ny finoana kosa ivon'ny fankalazana ny jobily fa 570 taona ny FJKM Soanierana androany fa 13 ny volana novambre. Araka izany dia ny fanokanana ny trano fiangonana izay nitarina no isan'ny tsangam-batony izany tao fankalazana izany. Fankalazana telo sosona no tanterahany avy ao amin'ny FJKM Soanierana androany fa 13 ny volana novambre. Anisan'izany ny fanokanana fiangonana izay nitarina, ezaka lehibe izay nataon'ireo kristianina izany, izay mahazaka olona hatramin'ny 500 raha 100 ihany no zakany teo aloha. 9 taona ny faharitan'ny fanitarana, ka mandritra ny fankalazana ivon'ny jobily fa 570 taona ny fiangonana no nanokanana azy. Tamin'izany ihany koa ny arabana ampitandrina Andriamampiona Razaka Mahandry, izay 10 taona ny asana teo anivon'ny fiangonana, ary ny fankalazana ivon'ny jobily fa 570 taona ny ijoroan'ny fiangonana FJKM Soanierana. Fanitarana ny fiangonana dia niakany sy ny fiangonana teo aloha nakambana ho iray ary dia nanomboka ny ady fototra tamin'izany ny fa 7 volana novambre 7 ary dia tao anatin'ny 9 taona izany dia ezaka madiodio ambany fahasoavan'Andriamanitra sy fitahin'Andriamanitra nanatanterahan'ny fiangonana izany. Araka ny fanazavan'ireo birao fiangonana dia nisy apahany tamin'ny akany no nitarina ity fiangonana ity, ka raha ho an'ny akany dia nitarina isiriana roa. Mahakasika ny fankalazana ny fa 570 taona ny fiangonana kosa dia ny 20 desambra izao ny famaranana, ary izay arahana amin'ny foibe synodam-paritany Antananarivo Atsimo ny fankalazana.